Rahabatsika rehetra manoloana zao torohevitra tsotsotra entina miady amin'ny fahatapahany jiro zao. Raha malala fa amin'izao fotoana zao a dia mijalitsika satria tapaka lava ny jiro ka dia misy torohevitra tsotsotra zany menantsika mikasika ny ady atao amin'ny délestage. Voalohany indrindra aloha dia tsara ny fananana ny voankazo, ataovy tsy tapaka ao an-trano mihitsy ny voankazo, ohatra hoe ny akondro, ny paiso, ny manga, fa manampy atsika be dia be reny amin'ny ady atao amin'ny délestage. Ohatra hoe raha isika zao ty akondro, ny akondro nanomboantsika anazy mampiomehy anao moa zany le mpakasary, mafatifaty kely izy io fa tsy maninona. Ny akondro no anomboantsika azy, ndao ary atao hoe tapaka ny jiro amin'izay fotoana zay a, dia ity akondro ity zany no andrehitatsika an'ity jiro ity. Akondro mavomavo tsara, misy rirany ary misy teparasy, zay no andramantsika. Alaitsika ny jiro dia ny prise tsy misy moa zany ity satria courant alternatif no mitondra an'ilay ampoule, dia tsy misy hoe plus moins fa mety daholo zay ampidirana azy. Ka jerenao tsara ny riran'ilay akondro anankiroa, dia ataonao tafiditra ao ampovoany ny riran'ilay akondro anankiroa, dia atsofoka avy hatrany. Amin'izay fotoana zay ny akondro mampiomehy anahy le ankizy reo fa ny akondro afaka azotsika azavana. Tsoatsika aloha ny akondro, maty ny jiro misy raitsika re ny paiso masaka tsara izy ty azo hoanina avy hatrany ihany koa. Mialatsy aloha le memety eo fa maniany any le ankizy. Dia ny paiso indray eo am'le rirany tsara iny no anatsofoana azy, zay mirehatra tsara ihany koa ny jiro ny paiso zay mety koa zany manga farany manga aza mampinezina reo zay manga masaka tsara, tsara mihitsy manga ary le manga mamy reny. Jerena dia am'le tube party somary mavomavo no anatsofoana azy, mirehatra ihany koa ny jiro amin'ny manga. Zany hoe ilaina mihitsy ny voankazo entina miady amin'ny délestage. Makasitraka atsika rehetra nanaraka an'izao fandara zao, ary aza memenina intsony amin'ny délestage fa asio voankazo sy tapaka ao an-tokantranonao. Saotra indrindra.